hery laza tonitra manao ry tompo Andriamanitra ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, Andriamanitra tsy takatra ny sainay, ny alehiben'ny voninahitra ao. Misaotra anao izay Andriamanitra ao fa nitantanao ny dianay tsirairay avy ireto ary tonga soamatsara eto amin'izao tranonao masina izao, hisaotra sy hidera ny anaranao. Misaotra anao izay Andriamanitra ao ny amin'ny famindram-po sy fiantrano, ny rivotra, ny masoandro, ny sakafo, ny fikarakarana rehetra izay ataonao aminay. Zinona tokoa moa izay ry Tompo mendrika izany, nefa nomenao anay maimai-poana izany, hisoranay anao ny amin'izany fahasoavanao izany. Misaotra anao izay fa Andriamanitra mampianatra anay mandrakariva ianao, ary izany fianarana izany dia ianao Andriamanitra mihitsy no ivon'izany. Misaotra fa mampianatra anay ianao ny ahaizanay mifankaty, misaotra fa mampianatra anay ianao mba ahaizanay hanaja an'i Jesosy Kristy zanakao. Indreto ary izay Andriamanitra, manondrika ny lohanay, manatitra ny fisaorana sy fiderana feno ho anao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Hatrefeno Andriamanitra ny fampampifanana izay ho tanterahana eto, mba ho enika ilay voninahitra ao ho hanitra ankasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Manasa anareo ary havana hipetraka. Tonga eo amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora sika ary havana, dia angatantsika ny tompony anjara amin'izany hanao ny anjara fanompony. Ny sampana sekolalay dia faly miarahaba-tsika ary manolotra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Mangataka ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekolalay hitsangana mandritry ny vavaka. Iary vavakantsika Tompoko. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay amin'ny zavatra rehetra, ahafahanay mizara sy mandray ny teninao. Mangataka ny fahafenon'ny fananao masina izay hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalantsika ny fampianarana anio dia araka ny hita ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba, toko 7:20 ka ny 4. Joba, toko 7:20 ka ny 4 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanonom-pitaka ny lelako. Amen. Fony Joba nampahorian'ny Satana dia namangy anazy reto namany 3 lahy izay nandresy lahatra azy fa noho ny fahotany Joba no mahatonga ny fahoriany. Tsy resy lahatra tamin'izany nefa Joba na dia tsy fantany aza ny hevitr'Andriamanitra marina momba n'ilay fahoriana izay nahazo azy. Ny any teniny dia hoe tsy teniteny foana ny vavany. Matetika ny olona rehefa tereniny zava-misy dia miteniteny foana izy,
misy tahotra ny tsinon'olona izay teneny ohatra dia miteny izy hoe marina fo tana mafaty e, marina eo anatrehan'Andriamanitra e, minina amin'ny izao minina amin'ny hanina dia matetika mety hoe tsinon'olona ny teniny dia lasa miteniteny foana izy fa ampianarina antsika androany fa tsy ankasitran'Andriamanitra ireny teny ireny izany. Anisan'ny teniteny foana satria tsy ny teny ratsy ihany no tsy ankasitran'Andriamanitra fa izany koa dia tsy ankasitran'Andriamanitra. Ny lolo sy ny lalitra dia samy nomen'Andriamanitra elatra avokoa, afaka mandeha amin'izay tiany aleha. Fa ny mampiavaka an zareo dia ny fomba ampiasan'ny vavany. Ny lalitra dia eny amin'ny maloto no ampiasan'ny vavany. Ny lolo kosa dia eny amin'ny madio. Zareo efa tsy afaka miova amin'izay intsony fa efa izay izany natyrany. Fa itsika olombelona dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny, afaka manavaka ny maloto sy ny madio, ny tsara sy ny ratsy. Dia ny fanahy masina ao anatintsika no ahafahantsika manatanteraka mirikoriko ny zavatra ratsy. Dia ny fanahy masina izany no angatahantsika feno, hameno antsika mba tsy hisy hirika ao amintsika ny ratsy ka mahatonga antsika ny asan'ny fanahy masina no hipololotra eo amin'ny molotritsika. Satria izay zavatra ao am-pontsika ihany no avoakany io molotritsika io. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hinoana ny tenin'Andriamanitra isika ary havana. Andeha ho iraintsika ny raha voalahatra. Ry Andriamanitra tomponay io, indro tonga ny fotoana izay andrenisanay ny teninao sy anambarana ny afatrao. Koa amin'izao resy fotoana izao dia miantso anao izay. Misaotra anao izahay ray satria ianao no namorona anay, ianao no naniraka ny zanakao hanavitra sy hamonjy anay. Misaotra anao izay Jesoa fa nanaiky ianao hanatanteraka izany famonjeny izany mba azahoanay ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay fanahy masina ho satria
ianao lay mpampahery, ianao lay mpisolo vava, ianao lay mpitahiranay, indrindraindrindra lay fanavotana izay noraisinay atonga anay andray ny fiainana mandrak'izay indray androany. Ary indrindraindrindra fanahy masina ho amin'izao andro mbola tsarovana ny milatsahany fanahy masina izao, dia miantso anao manokana ho an'ny mpanomponao izay tondra ny afatrao, mba tsy antetra fotsiny amin'ny fahalalany sy ny fahaizany, fa kosa iaiky fa ny fahefan'ny teninao dia ao amin'ny mino anao. Misaotra ray io, zanaka fanahy masina. Amen. Ya, dia toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Joba 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 3. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra. Dia nandroso nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra, izay efa nandatsy hanome any rariny, sy ny tsy toa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola atao anatiko ihany ny aiko, ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Filazantsara araka ny Jaona 5 manomboka amin'ny 7:20 ary faranana amin'ny 7:20. Tohizana zany ho faranana ao amin'ny Romanina 5:12 4:20 ka hatramin'ny 1:20. Fa Jesosy namaly azy hoe: ny raiko miasa mandraka ankehitriny, ary izao koa miasa. Nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho namahany amin'ny sabata ihany, fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra no rainy, ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony iray. Fa na inona ataony iray, dia toy izany koa ny ataony zanaka. Fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany. Ary asa lehibe ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia toy izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny iray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajana ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ray izay naniraka azy. Fa izao koa ry rahalahiko, dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno fahalalana rehetra, sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny tenin'ny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho amin'ny jaintilisa aho, ka manao ny fanompo-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrana ny fanatitra dia ny jaintilisa rehefa no amasiny fanahy masina, ka dia manana izay ataoko rehareha ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jaintilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fagagana ary ny herin'ny fanahy masina. Dia hatrany Jerosalema ka hatramin'ny manodidina ny Ilirikiona no nanatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa,
fandrao anovina eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany aho fa araky ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no nahafantatra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hitsenaitsika ny hafatra izay ho eton'ny mpanompon'Andriamanitra amintsika ry havana dia andeha iraintsika mpitsanganana ny rehefa voalahatra. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika hitombo lalandava ao am-ponareony no ny amin'izao tenin'Andriamanitra izay efa novakiana ary hotoriana amintsika izao. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaune no anatin'ny perikupantsika ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Ny filazantsara araka ny Jaune ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Nomeny tompo antsika indray izany tenin'Andriamanitra izany rehefa malala hampahery amin'ny asa n'Andriamanitra. Nomeko loha hevitra hoe ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Anankiray aloha tsara ho fantatsika tsara fa tsy dia hoe mitovy amin'ny asa rehetra akory io asan'Andriamanitra io. Na asa diakona io, na mpitandrina io, na asa n'inona, na evangelista io, na inona. Fa rehefa mamaky ny epistily nosoratan'i Paoly sika ato amin'ilay Korinthe Romanina 12 dia mahita sika fa ny fanomporona na ny fitoriana ny filazantsara izay anankiray amin'ny asa fototry ny fiangonana. Io no asa fototra ho an'ny fiangonana. Fitoriana ny filazantsara dia mitovy mihitsy amin'ny fanompom-pivavahana, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara'Andriamanitra. Fanompom-pivavahana io zany. Zavatra sarobidy zany fanompom-pivavahana zany. Zavatra sarobidy zany. Resaka hoe fanompom-pivavahana ity mantsika indray enti-pahazarana dia tonga dia am-piangonana dia mipetraka dia miaino dia miteny. Fa ny fanompom-pivavahana dia asa miantefa amin'Andriamanitra. Ary rehefa miresaka an'io Andriamanitra io ianao dia Andriamanitra tsy takatry ny sainao zany Andriamanitra zany. Job moa dia nilaza an'izany. Raha velona koa Andriamanitra izay nandatsy hanome ny rariny. Mahatsiaro mihitsy hoe tsy manana ny rariny eo anatrehan'Andriamanitra ianao satria
ny Andriamanitra izay resantsika dia Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra miezinezina, tsy takatry ny sainao zany. Ny olona moa zany misy zao fotoana zao miezaka manazao zao io Andriamanitra io, misy fandarana mihitsy ao anaty tele any manaratsy milaza ny tsosian'Andriamanitra sy rehetra, fa Andriamanitra tsy takatry ny saina kely ny olombelona io, fa Andriamanitra lehibe. Ary ny mahalehibe azy dia anankiray koa ny fandrahany, ny fanomezany ny fanahy masina, manana ny fanahany ianao, ary tsy mety ho takatry ny olona raha tsy manana ny fanahan'Andriamanitra ianao, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Fa miresaka hoe Andriamanitra tsy toa, ny tena dikany ara-baky teny dia hoe Andriamanitra ny miaramila. Isika Madagasikara ao mahalala tsara resaka hoe miaramila io, fantatsika tsara io, fantatsika tsara zany hoe mpitandro ny filaminana. Nisy fotoana teo nisy an'iny fihetsiketsehany iny tamin'ny volana oktobra sao septambra izy iny a, tamin'ny herintaona, mipoaka ny lacrymogène, mipoaka ny baoma mandatsa-dranomaso ny rehetra. Mahalalantsika hoe takaninona zany heriny miaramila zany, tsy resaka politika amin'izany akory, fa miteny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra miaramila, zany hoe Andriamanitra tsy resinao zany Andriamanitra zany, Andriamanitra mafaka manapaka ny fiainana manontolo zany. Raha mamaky antsika ny soratry Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina dia lazainy hoe fanatitra efa nao masina tamin'ny fanahy masina ny jentilisa, zany hoe rehefa mitorony ny filazantsara ianao ka misy olona babo, satria zany no asa zany zany no asan'Andriamanitra, ny mambabo olona ho an'Andriamanitra, ny mitaona olona ho an'Andriamanitra, ny mampiditra olona ho an'Andriamanitra, fa tsy ny mamoaka akory. Zany no asan'Andriamanitra. Ary reny zavatra ataontsika ireny, raha misy olona anankiray izay babo ny filazantsara, tsy tsika mambabo olona, tsy tsika no mandresy lahatra olona, fa rehefa babo ny filazantsara dia atolotra an'Andriamanitra, ka toy ny fanatitra no andraisan'ny Paoly apôstôly an'izany, ny fanatitra atolotra ho an'Andriamanitra izany. Zany zany magoavana be ny asan'Andriamanitra io rehefa manao ny asan'Andriamanitra zany dia toy ny manolotra fanatitra, toy ny manao fampivavahana, toy ny manao zavatra sarobidy ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra, zany no asan'Andriamanitra. Inona nefa ny tena manosika antsika anao an'izany? Zany fanontaniana lehibe izay mila apetraka amintsika rehetra. Inona moa tena manosika antsika anao ny asan'Andriamanitra io? Ohatra hoe manao anona ho ny fiangonana mba manana ray alina ty fa ndeha marotsaka any, manana 10 ty marotsaka any. Manao an'izao ny fiangonana, za manana an'izao, mba omeko azy, omeko fiangonana zany inona mahatonga antsika manao an'izany? Mila mazava amintsika kristianina zany inona marina mahatonga antsika hanao ny asan'Andriamanitra? Inona marina io? Maninona tsika manao zany asan'Andriamanitra zany? Mazava ny asa teo fa hoe mitaona olona ho an'i Kristy, mitory ny filazantsara, mitory filazantsara dia mitovy amin'ny hoe manao fampivavahana ao amin'ny tempoly. Ny mitaona olona ho an'i Kristy rehefa azo ny olona dia toy ny manao fanatitra kasitrahan'Andriamanitra. Ary araka ny teny soratra masina moa, raha misy olona anankiray miova fo dia misy fifaliana tsy misy toy zany, aiza? Any an-danitra. Asa lehibe zany io asan'Andriamanitra io, fa maninona tsika no manao an'izany? Zao aloha diso hevitsika tsika manao an'izany mba ho vonjena, manao an'izany fa domiko tapany-kely Andriamanitra dia mandoherany amiko. Diso zany. Aloha lazaina pahatsora zany, diso zany. Fa manao an'izany ianao satria misy an'ireto antony anankitelo reto. Ao alefaso kely ny écran ry zanako dia hitan'ny mpiara-mivavaka izany. Manao ny asan'Andriamanitra tsika raha mijery ny pericube ato amin'ny jaona 10 tsika dia misy antony anankitelo azontsika apotra ao anatin'izao pericube izao. Ny antony anankiray dia izao: fianarana avy amin'ny ray. Fianarana avy amin'ny ray. Ao no Jesosy ao amin'ilay pericube antsika jaona 10:20, 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ahoana ny vakinio? Fa Jesosy namaly hoe ny raiko miasa mandrakariva mandrakakehitriny dia maninona ozy izy? Zaho koa miasa mianatra ny rainy zany izy. Zay tsika ihany koa dia mianatra ny raitsika, mianatra n'Andriamanitra tsika. Andriamanitra miasa mandrakariva mandrakakehitriny ary tsika ihany koa dia miasa. Zany no anaovantsika ny asan'Andriamanitra. Tsika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola ahoana?
raha mbola atoandro ny andro io zany tsy le hoe atoandro miposaka amin'ny masoandro sao diso hevitra amin'izany heviteny zany fa ny hevitra teny io dia zao raha mbola ao amintsika Kristy raha ao amintsika tokoa Kristy zay fahazavan'izao tontolo zao dia manao ny asan'Andriamanitra tsika manao asan'Andriamanitra tsika ataotsika zany asan'Andriamanitra zany satria nyray dia miasa ianao koa miasa rehefa miresaka nio hoe nyray miaso izy aloha voalohany dia te hamaly ny jiosy zay miteny hoe maninona no miasa amin'ny andro sabata zay le péricube ao jery tsara péricube jery ny contexte zany tsika maninona miasa amin'ny andro sabata dia hoy ny jiosy ihany mamaly azy kely tena mariny zao filaza jiosy azy hoe Andriamanitra na dia nanao ny andro fahafito fialatsasatra azy Andriamanitra kosa dia mbola manao ina moa zany filazana an'izany raha any amin'ny asa zany manao service minimum zany ny hevitry ny jiosy zany ny théologie jiosy dia milaza an'izany Andriamanitra dia mbola mandefa ihany ny rivotra Andriamanitra dia mbola mikarakara ihany ny rano mba ahavelona ny olona fa raha tsy manao an'izany Andriamanitra amin'ny andro fahafito maty ny olona zay le théologie jiosy zay dia io ihany no avalin' Jesosy azy nareo ary za milaza hoe Andriamanitra ny miasa mandrakariva tsy mitsahatra izy na dia andro fahafito azy koa satria zany no ataon'ny raiko miasa mandrakariva izy dia za koa miasa ka na sabaty io na sabotsy io na lahady io dia miasa mandrakarivantsika Paoly apôstôly moa dia mahatakatra tsara an'izany amin'ny mahajosy azy dia rehefa nitaonany olo izy dia hoe mitoriny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny fotoana rehetra dia fotoana iasana ho an'Andriamanitra satria zany no fianarana omen'Andriamanitra antsika lavana malala ty asan'ny tompo ity zany tsy misy hoe za aloha reraka fa zay aloha reraka fa aloha zany na hoe zay mbola nanao an'izao fa ty asan'ny tompo ity dia atao mandrakariva izy ty andromanalina anaovany asan'Andriamanitra raha mbola atoandro ny andro raha mbola velonaina dia manao zany asan'Andriamanitra zany tsika tsy mitsarytsika satria zany no fianarana omen'Andriamanitra atsika tsy voasakan'ny andro sabaty tsika tsy voasakan'ny andro ialatsasatra tsika hoan'ny mpitandrina moa mahalala tsara an'izany daholo ny pastera rehetra ary reto zandrana reto dia ampianarina an'izany keo hoe pastera tsy misy an'izany hoe tsy miasa zany rehefa roviana fa indraindray ary rehefa mba miteny mba hiala sasatra kely tonga ny antson'Andriamanitra indray misy an'izao indray ary marary ranona sy nrehetra tsy maintsy mandeha tsy noho ny asa fa noho ny amin'ny tompo noho ny amin'ny filazantsara no hijoroana tahaka izany voalohany zany ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny antony anaovan'izany dia anankiray fianarana omen'Andriamanitra antsika zany fianarana avy amin'ny ray dia mila mianatra an'izany tsika mila mianatra an'izany tsika miasa mandrakariva tsika ary efa fitenitsika mandrakariva moa tenin'ny Paoly moa hoe zay tsy miasa dia izy tsy hinana anankiray zay fa anankiray amin'ny ny asan'Andriamanitra dia atao andromanalina io asan'Andriamanitra io tsy misy fotoanana io fa atao mandrakariva ny asan'Andriamanitra inona zany asan'Andriamanitra zany fa lazaina tamintsika teo inona ny asan'Andriamanitra ny mitory ny filazantsara ny mambabolona ho an'Andriamanitra ny manolotra fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona zay babon'i Kristy zany no asan'Andriamanitra zay voalohany ny faharoa zany dia hoe ny fitiavan'ny ray maninontsika manao ny asan'Andriamanitra dia noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika eo tsara ny tenin'ny Jesosy Kristy eo fa mamaky ny péricube atsika sika eo ambanimbany eo fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra zay raha ataon'ny tenany ary asa lehibe nio reny no asehony azy mba ho gaga ianareo ny Andriamanitra aloha zany ny Jesosy Kristy matoa nanao ny asan'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra azy ary noho io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy misy nininona fenon'Andriamanitra aminy fa asehon'Andriamanitra aminy daholo ny zavatra rehetra ary dia manao asa mahagaga zany Jesosy Kristy zany tahaka izany koa tsika raha tena mpianatra Kristy tsika dia satria tiatsika Andriamanitra raha tian'i Jesosy Kristy marina tsika dia tiatsika ihany koa Andriamanitra ary noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia io no mampirisika atsika mampahery atsika hanao asa mahagaga eto amin'izao tontolo izao asa lehibe zay mbola tsy nataon'olo-kafa koa aza nandray no ataontsika ary zany nge no manahirana indray amin'ity asan'Andriamanitra ity sahala mionona amin'ny zavatra bitibitika kely tsy dia tena makaiza loatra raha voampanaovana zavatra goavangoavana ngedangeda na hoe sarotsarotra dia tsy tia tsy hihitra amin'izany
io moa fomba fiasan'ny karazana sekta samihafa matetika dia any amin'izay moramora no tena esany fa misy fiangonana eo dia manjono anaty koveta ao izy zany fiteny azy zany azonareo zany hoe manjono anaty koveta zany rehefa ka zany efa le ao ihany ny jonoany zany raha ohatra ka manana fitana be izy dia ny ato am-piangonana ihany no asiany fitana be dia satria izay mora kokoa fa ny andeha any amin'ny tany sarotra sy lavitra any tsy vitany zany tsy ataony zany dia zay na tonga amin'ny Paoly niteny hoe rehefa mitory an'io filazantsara io tsy eo amin'izay efa nitorin'ny sasany no ataoko fa any amin'izay toerana mbola tsy nandrenesan'ny olona ny Kristy zany no atao ary zany ange no zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra tsy hoe manao zava-mahagaga manao trano be ianao dia mahagaga zany tsy hoe manao an'izao anao dia mahagaga zany fa ny mahagaga dia zao mandeha any amin'ny toerana rehetra ianao ary mitady olona ho an'ny Kristy any amin'ny toerana mbola tsy nandray azy ka zay mbola tsy reny ny sofin'ny olona tsy mbola hitan'ny masony sapain'ny tanany no ampandrenesinao azy ary dia mahita tokoa an' Jesosy Kristy ny olona ary zany zava-mahagaga eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa malala fahalalany an' Jesosy Kristy ary ny famonjena azony avy amin'izany Jesosy Kristy zany ange no asan'ny fiangonana mampahita ny famonjena tsy tsika mpamonjy tsy fiangonana mpamonjy aza diso hevitra tsy fiangonana mpamonjy tsy ianao mpamonjy fa Jesosy Kristy no mpamonjy ary ianao matoa mitory ny filazantsara dia mba ahatonga ny olona handray ny mpamonjy mba ho ambaninina izy lojika kely zany mandray ny mpamonjy dia voavonjy mandray ny mpamonjy dia voavonjy zany no asan'ny Kristy zany no asan'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra anao no azahoanao manao zany anehoany aminao amin'ny alalan'ny fanahy masiny anehoany anao zava-mahagaga moa tsy zava-mahagaga ve ny zavatra nitranga tamin'ny andro pentekosta ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa olona mbola natahotahotra lasa niakatra Jesosy hitany masony fa natahotra dia nisitrika tany an-trano tany tsy misy ny ninona azo atao fa ny jiosika moa masitsika ihany dia nisitrika tao ambony rihana tao kanjo nisy rivotra ny fofofofo dia nilatsaka ny fanahy masina dia nandeha nivoaka teny ivelany nitory ny filazantsara laza tamin'ny olona rehetra tsy voaterina hitem-pirenena tamin'izany fa misy zanakam-pelezana maro be tao Jerosalema tamin'ny andro pentekosta io izay miteny pirenena hafa zay le resahanao anatin'io dia ireo zanakam-pelezan'ireo rehefa nitory teny ny apôstôly olona vany Nazareta nge reo olona vany Galili reo vany ambanivohitra reo dia afaka niteny tamin'ny fitenin'ireo tsirairay avy eritreretintsika zany hoe tsika zany mandeha mitory teny amin'ny toerana anankiray izay ahitana firenena maro dia tsy mianatra ianao dia afaka miteny rosianina ianao afaka miteny portugais ianao afaka miteny anglisy ianao afaka miteny zozo ianao mahagaga anie zany zozo ny olona mianatra teny anglisy ianao zany tena mafy be zao fianarana azy rehefa mijery Nicolas amin'ny teny anglisy reny ianao dia zay le mba tenenako ihany tsy hoe propagandiny English club akory ty resako ty fa mba raha roty ihany reny zavatra atao aty am-piangonana reny mahany English club tsika atao am-piangonana fa 600 000 340 000 400 000 misy 1 million d'ariary ny karan'iny ny Nicolas amin'ny fianarana teny anglisy satria zava-dehibe mahay teny pirenena hafa anjary latratra an'ilay hoe barrière linguistique tsika rehefa manao zavatra dia tahaka izany koa zava-mahagaga ataon'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra hanao zava-mahagaga tahaka izany tsika eo amin'ny fiainantsika ka afaka mitory amin'ny olona rehetra zava-mahagaga igny na ny taran'ny UFJK manerana zao tontolo zao zavatra mahagaga io mahagaga be mihitsy io ty any amin'ny velany ihany efa mikatona ny karazana ethos izy ny teny vazaha amin'ny resaka hoe fiangonana tsy mamela ny fiangonana velatra makatso sy makarotsony fa hoe any am-piangonana any nareo tao Frantsa tao namidi ny fiangonana midy ny trano fiangonana namidy ny trano fiangonana midy ny trano fiangonana namidy ny trano any Suisse France namidy ny trano fiangonana anaovana zavatra hafa sasana ataon'ny olona boîte de nuit etsetratsetra fa izao tonga ny fotoana zavatra kely monja ny tranga tany Frantsa ohatra dia nisy ny fiangonana protestanta malagasy aty andafy FPMA nanomboka tany Luterana sy ny FJK maniaraka tao dia amin'izao fotoana izao mitatra be io mahana synodam-paritany anankiroa zany tsika izao any andafy fahatarareo tsara zany efa fahatarareo zany mahana synodam-paritany anankiroa tsika ny anankiray dia ilay vato fehezora ampitan-dranomasina aty amin'ny ty Frantsa Suisse etsetratsetra Allemagne ty Eropa zany Eropa tandrefana rehetra
fa misy solondaparitany vaovao zany vao tapaka ny soloda teo solondaparitany any Amerika Avaratra, tsy mbola haiko ny anarany fa any Amerika Avaratra, misy any Kanada, Etazonia sy sisa, reny ndray zany solondaparitany vaovao, zava-mahagaga ataon'Andriamanitra zany. Tenin'i Jesosy moa manao hoe zay mino ahy dia toy izanareo hoe ny asa ataoko no ataony koa, ary anao inona ozy izy? Anao asa lehibe noho izany aza izy, lehibe noho izany. Ka raha mino ny fitiavan'i Jesosy anao dia tian'Andriamanitra ianao, zay tian'i Jesosy dia tian'Andriamanitra omeny asa lehibetsika. Aza mba mikely vovokaina amin'ny asa, fa aza mba be kely famaritra, tsy manao asa sarotra, fa vonintsika hiasa ho an'ny tompo. Na sarotra namora vonina anaontsika. Tamin'ny culte voalohany teo moa ty zanako ty paster stagiaire io dia nitory teny an'izay hoe rehefa makany a Folo Pointe, makany a ninona koa tianareo, Nosy Belleville, makany a Vatomandry, ay ndao daholo tsika ho any. Fa rehefa ohatra ka makany aninona be fotaka sy ny rehetra, iza koa ny voan'ny fotaka any, aiza no avitanay an'izany, tia ny volanay, tia ny ranonay, tia ny haninay, tia nandraisanay anjara fa zay tsy afaka makany. Zange ny asa tsy averina fa nazay pastera voirahana voalohany reny dia misy rahana any ambanivohitra, hoana tsy andehanako any fa tsy afaka mandeha any aho fa za marary ny zanako zao sy ny rehetra. Miala ndraiky zao, tsy vonina hanao ny asan'Andriamanitra, tsy vonina handeha lavitra, tsy vonina hiaritra ny sarotra, hijoba na dia nahita ny sarotra aza dia deran'Andriamanitra foana. Mahalala n'Andriamanitra hoe Andriamanitra mahagaga io Andriamanitra io, mbola eo mba havorony ihany ny fofonainy, tsy mbola maty izy fa miaraka amin'Andriamanitra. Ka dia tianao Andriamanitra ary zany no manosika antsika hanao ny asan'Andriamanitra. Farany fahatelo farany aloha indray ianareo manapoitra azy eo. Inona ny tena hanaovantsika ny asan'Andriamanitra? Fanajana an'i Jesosy Kristy. Eo zany ny raha ny tena marina ty Jaona 5:5 moa zany dia toriteny dogmatika moa zany no lazako azy. Maneho ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Andriamanitra mitovy, ataontsika zay ka mety azotsika azy, mitovy rasy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tokoa io Jesosy Kristy io, hitantsika eo anatin'ny fanaikeam-pinoana moa zany, Andriamanitra tokoa izy. Fa ny teny dia Andriamanitra ozy izy ny Jaona 1:1, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ary io moa tsy nanafotoana ny Jiosy hoe ahoana le zalahy no milaza hoe mitovy amin'Andriamanitra, satria fitenena ratsy, blasfemia, ny fieverana fa mitovy amin'Andriamanitra, ny fieverana fa Andriamanitra nefa olona ihany. Dia izay no nanafotoana ny Jiosy. Azy ny fahatafotoana moa zay, fa isika mahalala tsara fa i Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra tokoa. Eo amin'ny dogma zany dia manazavontsika hoe inona marina moa Jesosy Kristy, iza marina moa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia olombelona tokoa sady Andriamanitra tokoa. Dogma zany mila mahalala tsara zany tsika. Olona tokoa Jesosy Kristy, tena olombelona tokoa, nitafinofo takatsika fa tena Andriamanitra tokoa, Andriamanitra tokoa, Andriamanitra mahagaga. Ary dia raha manaja an'Andriamanitra tsika dia manaja azy. Izay moa ny teny eto fa tsy zany mamorona zany fa ny ray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia omeny ny zanaka, mba hanajany ny olona rehetra ny zanaka taka ny fanajany ny ray. Zay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray zay naniraka azy. Fanajana. Rehefa miresaka hoe fanajana zany ianao fametrahana amin'ny toerana farany ambony ny olona hajaina. Ny olona hajaina dia tsy atao any an-dakozina, atao any apatana any amin'ny mahamalagasy moa zany ny olona hajaina taloha dia natao any varapatana. Teny varapatana mifandraisana ny olona, mitovy amin'ny salon antsika amin'izao fotoan'izao io, teny varapatana. Fa ny tena olona hajaina dia omena toerana tsara indrindra ao an-trano, omena tsara indrindra ao amin'ny fiainana. Jesosy Kristy zany dia ataontsika manana lanja lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, ka ny fitoriana azy, ny filazana ny anarany, ny fankalazana ny anarany dia ataontsika hovaindohan-draharaha, hovaindohan-asa zany. So mantsy ny fiangonana malaza ho be raharaha ka
ny volovary indray no adino. Ny volovary ny fiangonana dia fanajana ny Kristy, fametrahana ny Kristy amin'ny toerana farany avo, ny fitorinany Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra mba ho voavonjy ny olona, ho voavonjy ny olona. Ary ny famonjena tsy hoe raharzay any an-danitra fa dia ny mbola etỳ tany dia manana izany famonjena izany isika. Ka fanajana an' Jesosy Kristy zany no antony hanaovantsika ny asan'Andriamanitra, sady antony no vokatra izany asan'Andriamanitra ataontsika izany ny fanajana an' Jesosy Kristy. Rehefa malala ataovy ny asan'Andriamanitra satria fianarana omeny antsika izany, fitiavany antsika izany ary fanajantsika azy izany. Izay no azoko amin'ntinana azy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mandehany ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Koa satria ry havana sitrapon'Andriamanitra no nrenesitsika teo, dia andeha isika hiara-iombona amin'ilay teny hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ô, misaotra anao zahay, misaotra anao zahay satria tena tia anay ianao, ary vokatra izany fitiavanao anay izany dia mbola nanana anjara izahay androany. Ny aheno, ny hafatra avy amin'ny teninao izay nampitondray ny mpanomponao. Tonga aty anatinay tokoa Jesosy izany hafatra avy aminao izany. Fa tokony hanao ny asanao izahay, satria ianao dia Andriamanitra tsy toa, satria ianao dia Andriamanitra tsy takatra ny sainay, ary indrindra indrindra Andriamanitra tsy mety resy ianao fa mpandresy mandrakariva. Misaotra Andriamanitra satria nampianarinao ny hiasa izahay, ary tsy vitany hoe hiasa fotsiny fa hiasa mandrakariva. Ndeto izay Andriamanitra, hifonanay aminao, fa misy fotoana izay dia kamokamo izahay miasa ho anao Andriamanitra. Misy fotoana izay dia toa lasa ataonay ambokambon-javatra izany manao ny asanao Andriamanitra izany. Tsy nataonay loha laharana teo amin'ny fiainanay akory izany. Mifony izay Andriamanitra, mienatra anao izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Andriamanitra, ndreto izay mitondra valy teninay, von'ny izahay ny hiasa, von'ny izahay ny tsy taraina tanamiepaka amin'ny fanaovana ny asanao. Satria fantatray fa tena tia anay ianao, fantatray fa tena Andriamanitra fitiavana ianao, ary inonay Andriamanitra izany fitiavana avy aminao izany. Jesosy, ampitomboy aty anatinay ny fitiavana ny asanao, ampitomboy aty anatinay ny fitiavana anao, fa mariky ny fanajanay anao Jesosy Kristy izany. Andriamanitra, ndreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay indray, mampiditra anao aty anatinay tsirairay avy, mitoera atao am-ponay Jesosy, ataovy tena lapanao ny fonay tsirairay avy reto. Von'ny izahay ny andeha hitory an'izany fitiavanao izany mba ho famonjena ny hafa. Von'ny izahay Andriamanitra ny andeha na dia any tany lavitra any aza. Von'ny izahay Andriamanitra ny anao loha laharana ny asanao manomboka izao. Andriamanitra, fantatray fa heninao izany vavaka izany, fantatray fa heninao izany fitarainanay sy fifonanay izany. Ndreto izahay manantona anao, mitondra ny tsy famendrehanay, mitondra ny fahatsotsanay, mitondra ny fahalotonay, mitondra ny fahotanay tsirairay avy. Misy amin'izy ireny tsy hosahanay manono eto mihitsy, fa ho tononay ao anatin'ny fahanginana. Ho henonao Andriamanitra.
Soatra Andriamanitra fa fantatray fa mpiaino vavaka ianao. Amen. Manao izay bebaka marina tokoa hitsangana ry havana handray ny teny soa famelan-keloka ka izay atolotro ny Tompo ho aminao. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fananana. Amen. Amen.
Andeha sika riavana hiaraka hanambara ny fanekempinoantsika dia ny fanekempinoana larana fahatelo izany. Izay mpanao lanitra sy tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjakatra mitaloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana isika, fofony mbola mpamita isika, dia maro ny Jesosy Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanaka tokana tompontsika ao, toy izy tany sy amonjom-bery, izy lalana sy fahamarinana arikaina, izy dia tsy fiova ao maro sy anivavana mandrakizay. Mino ny fanahy masina ao, izy manambara fanahintsika fa zanaka Andriamanitra isika. Fanahy ihany no batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo amin'ny tombony finoanay. Amen. Manasa nareo ariarana mipetraka. Angatantsika ny atoko-pira hanao hira. Tonga eo amin'ny vavaka fangatahana sika ry havana, hivavaka sika.
Jesosy, ianao mihitsy no niteny taminay fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Indreto ary izay Jesosy, mino an'izany teninao izany izahay. Indreto izahay Jesosy, angataka eo anatrehanao izay rehetra momba anay. Ianao Tompo, nivavaka izay asandratra eo aminao. Isaoranay anao Andriamanitra, fa mbola afaka mivavaka izahay androany, mbola afaka mangataka izahay androany. Isaoranay anao satria na dia tsy mangataka arina izahay dia fantatray fa miasa ho anay mandrakariva ianao ary manome anay izay sahaza ho anay. Raha tsy teny afa-tsy ny rivotra, ny rano, ny fahasoavana izay atobaka ao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra Andriamanitra, misaotra anao izay Andriamanitra, ny amin'ny fiangonanao mbola mijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny, na dia teo aza ny fanenjehana, na dia teo aza ny olana maro samihafa. Isaoranay anao satria ianao no mbola nampijoro ny fiangonanao. Misaotra anao izay Andriamanitra ho an'ity firenena ity. Misaotra fa firenena maminao tokoa izy ity ary firenena no tahianao. Andriamanitra, tahio ny firenenay, tahio ny mpitondranay, tahio ireo olona rehetra izay miasa mafy mba nisoa izao firenena izao. Fa ianao ihany koa no ananatra ireo izay mitady birioka ka handatsaka an'izao firenena izao any akady. Ianao anie no hanintsy azy ireny, ampiverina azy indray amin'ny alalan'ilay tananao izay feno fitiavana. Ianao no hanintsy azy ireny Andriamanitra. Fa mangataka aminao izay ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, na ny avy any andrefana, na ny avy any atsinanana, na avy any avaratra na atsimo. Apetraka eo am-pelantananao izy ireny Tompo. Fantatray fa tena tianao ireny malagasy mitovy aminay ireny. Andriamanitra, ianao malala izay mahasoa azy ireny tsirairay avy ary ianao anie no omba azy ireny tsirairay avy. Ianao anie no hitari-dalana amin'ny mpanomponao izay any amin'ireny toerana tsirairay avy ireny, mitoro ny filazany tsara any amin'ireny toerana tsirairay avy ireny, mba handrenesan'izy ireny momba anao, handrenesan'izy ireny fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao ilay Jesosy izay hivavahanay. Fa mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao fotoana izao. Ndreto izay Jesosy, hitanao ny mombamomba anay, tsisy miafina aminao ny mombamomba anay tsirairay avy ireto. Misy aminay ny mbola mianatra, ianao mihitsy Jesosy no hanampy anay amin'ny fianarana izay ataonay mba hahavitanay hatsakany sy andavana izany fianarana izany. Fa eo ihany koa ny efa miasa mamelona vady aman-janaka, eo ihany koa ny manohana ny vadiny any am-piasana any. Jesosy, ianao anie no hampahita fitianay tsirairay avy ary ho porofonao aminay ny teninao, fa ho ataonao tsy mitovy ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Fa mangataka aminao ihany koa izay Jesosy ho an'ity fiangonana izay nametrahanao anay ity, izay hivavahanay ity. Ianao Jesosy Kristy anie no omba ny tsirairay avy ato, omba ny ray aman-dreninay ianao, omba ny taranakay ianao, omba ny zanakay tsirairay avy ianao, ary mba ho feno soa sy fitahiana. Ho tahianao izay n'aiza n'aiza tany alehanay ary tsy avelanay ianao Jesosy raha tsy mitahy ny mombamomba anay rehetra. Fa ho marika Jesosy fa tena mpianatra ao tokoa izahay, ho marika fa tena iray ihany izahay ao aminao. Dia rahanay manonona ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho hamasinana ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo an'iny anasaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
manatitra ny fiarabanantsika rehetra revako malala tratry alady farany amin'ny volana me 2024 ity. Inona moa ny alady androany ity? Inona manamarika ty alady androany ity? Inona? Fetiny reny. Ary rovina moa fetiny ray? Alady tsy tadidinareo a? Misy vitsivitsy matadidy fa na ny ray mpianakaviana aza moa tsy matadidy an'iny satria tsy malaza iny. Izany aza dia sarobidi ny fananantsika an'ireny, tena sarobidi ny fananana reny mpianakaviana. Ko andeha isika hiara-misaoran'Andriamanitra sy hiaraba ny reny mpianakaviana. Zay tsy reny, zay tsy mbola reny zany na vehivavy azy ianao mbola tsy reny dia ianao no mitsangana, dia ny ray koa moa zany dia ny zanaka mitsangana daholo. Mira ny tirytitsika 721 dia manao fampihavahana zany tsika fiarabana ny reny mpianakaviana tao amin'ny fiangonana. Daholo. Tsangana zay tsy reny rehetra. Mira mafy. Azamamana delonera serenena faisinunitaza sina aftuana Iarabananao reny mpianakaviana ary koa ampitana hafatra ho antsika zanaka, vady, havana mbola manana reny mpianakaviana manatrika eo. Tamin'ny fampivavahana voalohany zay aloha dia nanamarika kely fa vitsy kely ny lehilahy, vehivavy daholo ny tonga tao am-piangonana. Variana nijery Arsenal angambany tamin'ny alina dia natory maraina dia tsy mivavaka avy eo. Fa misaotra ny tompontsika mbola ireo tsika lehilahy maromaro ao zany mivavaka ho an'ireto reny mpianakaviana reto tsika. Inona moa no tena hevitrintsika na hevitry ny tenin'Andriamanitra raha teo ao anatin'izany? Le tapany faharoa ny tena tiako tsindrina manao hoe ao mamaky azy tsika rehetra, eny aoka ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Eny aoka ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Sambatra izay mbola mahana reny mpianakaviana velonaina eo dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho izany. Fa atao izay mba hahafalifaly ny reny. Fa raha misy ho anareo mbola tsy manambady moa zany, za tsy miteny hoe aza mankany. Fa raha ihany le hoe reny mpianakaviana io, ao ny fikarakarana ny ao an-trano fa ao koa ny mety ho fahoriana noho ny ditra ny vady na ditra ny zanaka na ditra ny anada. Zany hoe mampiferinana daholo zany rehetra zany. Rehefa manana vady maditra ianao, manana zanaka maditra ianao, manana anada maditra ianao, mety manana ray maditra koa aza dia oro ny foniny reny, tena orory malahelo ny reny mpianakaviana. Izany dia manainga antsika zanaka rehetra mba omeo fifalinana eny, aza androany ihany, aza amin'ity an'io ty ihany no omena fifaliana izy. Mety efa nanome zao tamin'ny maraina nareo, inona nomenareo tsy haiko, za aloha efa nanome. Fa dia meo fifaliana izy iveriko fa mariny ty ary eken'ny reny rehetra. Ny tena fifaliana ho an'ny reny dia ny fananana antsika tena endry ary mivavaka. Na ray mpianakaviana io na zanaka io tena mivavaka. Rehefa tsy mivavaka io zanaka io, zanaka lahy na zanaka vavy, tsy mivavaka io ray mpianakaviana io dia malahelo reny mpianakaviana io na dia tsy miteny azy. Dia mba omeo fifaliana ny reny fa anisany anankiray fanompotsika an'Andriamanitra ihany koa ny fanomezana fifaliana ny reny mpianakaviana. Andeha tsika hivavaka. Vavaka ho an'ny neny zay, neny ao an-trano, neny mikarakara, neny miteraka,
mety neniny taiza ihany ko fa tsy niteraka misaotra anao zay fa nomenao reny. Ny reny dia fanomezana sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra ny fianakaviana ary isaorana ianao zany. Angatanay mba ho salama ireny mpianakaviana ireny, reto reny mpianakaviana manatrika eto am-piangonana reto ho salama tsara, hanana fifaliana manokana ny amin'ny ankohonany ary hifaly raha teo ny amin'ny tenany izy izay omenao Andriamanitra fahatsarana, fahavelomana, fifaliana mandrakariva. Misaotra Jesosy noho ny mbola fananana reny. Ho an'izay mbola manana reny velonaina dia mangataka aminao zahay navadina zanaka omenao fahaelavelona ny reny mpianakaviana. Ho an'izay tsy manana izany tsony dia fa afaka aminao zay misaotra anao fa nomenao ny reny zay nampianatra anay hahalalanao. Voninahitra aneo anao ny tsodrano faratampony dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponay, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fitiavana ny firaisana amin'ny fanahy masina dia ho amin'ny reniny rehetra ne eto amin'ity fitandremana ity manerana Madagasikara ary manerana n'izao tontolo izao dia ho an'ny reny ity anao ary mivavaka aminao. Saotra Jesosy. Amen. Dia tsika irabany reny misy fiarabana kely eo alefa sy lekraraka izy. Afaka ho an'ireny izany fa tia indray fiarabana neny mba ataontsika ity zany a. Mba hoe tsy bonne fête maman tsy ary vazaha iny. Fa tsika miarabany reny manao hoe arahaby ianao roneny fa nampianatra ny teny sy isaotra an'Andriamanitra, arahaby ianao roneny fa nampianatra ireny ka isaorana ny lanitra. Andeo averintsika tsara. Arahaby ianao roneny fa nampianatra ny teny sy isaotra an'Andriamanitra, arahaby ianao roneny fa nampianatra ireny ka isaorana ny lanitra. Dia miaraba nareo reny mpianakaviana rehetra ho tahin'Andriamanitra azo toerana amin'izay ary zay. Sainga ampitsanganiko moa le mbola tsy rem-pianakaviana fa efa rem-pianakaviana fa dia manaraka ampitsangantsika ireny. Rem-pianakaviana koa nareo raka izy a. Zanako malala dia rem-pianakaviana mahafatra-po. Dao atsika izao a fiarabana ataon'ny fiangonana izao a dia miaraka amin'ny tononkalo kely ny sekolelady mba hafinaritra. Dao ary tsara nefa voazara ary le tantara. Dia tononkalo fa tsy manino izany. Baraon'ny fiangonana no mitarika azy. Eny ary arak'izay nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo zay a dia manatitra ny fiarabana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra ity andro anio ity a zay entina nambavaka anareo dia rarisoanareo indrindra ary ho antsika zanaka moa zany ho an'ny zanaka rehetra dia araka ny nambara teo hoe meo fifaliana ny reny. Misy fitenitsika zay moa hoe tsika zao ny hoe matoa tahaka an'izao tsy ozy ny malagasy hoe tsy nivoaka tamin'ny vato aman-kazo akory fa teo ianareo reny izay niteraka nanabe nitaiza sy nan'olokolo ary dia meo fifaliana ozy ndray aman-dreny mpitarina teo hoe eo tsika zanaka nandray rehefa maditrytsika na misy zavatra nataontsika tsy mety dia rehefa tezitry neny na imama tahaka an'izany dia ny zavatra tenenina ndray dia hoe nareo mba miteraha hita zay foana fiteny miteraha hita rehefa maditra le zaza kanefa dia ndeha tsy ho raisitsika ho amin'izany le izy tsy ho raisina amin'ny zavatra ratsy tahaka an'izay fa ndeha ho raisina ho amin'ny fahasoavana hoe mitsodrano eny mba miteraha hony dia mba izay ndraisana azy fa tsy amin'le ditra zany fa ho amin'ny tahaka le tsodrano ho amin'ny fahasoavana mba mirary ny zanaka zany mba hiteraka fa tsy le hoe maditra le izy dia miteraha mba hita fa mba hanana ny taranaka sy ny taranaka faramandimby ny zaza ny zanaka ihany koa. Dia tsika manana ny reny izay iombonana eto ny reny ara-panahintsika eto amin'ny fiangonana dia miangavy an'eny mba hiakatra ety nao ny fiarabana dia rehefa avy eo faranana amin'ilay tononkalo izay nozarain'ny sekolelady. Eo ihany koa ny ramatoa vadin'ny mpitandrina mizadra raha dia mba miakatra ety koa ianao.
ia eny ary tamin'ny maraina moa zany zareo nanontania hoe nareo nga fampiresaka no samy menamena ny time dia tsy nifampiresaka ozy izay ka fa samy menamena fotsiny zany a dia ireo ianareo a miaraba anareo zay neny a dia misaoran'Andriamanitra lehibe nanomezana anareo teto amin'ny fiangonana dia amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao a dia mahatsiaro koa izahay zanaka araka nambarako teo hoe ianareo no reninay eto amin'ity fiangonana ity mitaiza sy manolokolo manabe anay ho amin'ny ara-panahy dia mirary soa indrindra ho anareo izahay a men'Andriamanitra fahasalamana tombonandro ary ny fahasoavany sy ny fiadanany anie dia hitoetra aminareo lalandava dia nareo ny tena ao an-tokantrano eo moa zany ny ray aman-dreny mpitandrina eo ihany koa ny mpitandrina amin'ny zatra raha fa reo ny miasa ety amin'ny fiangonana fa nareo koa avy ao aoriana tena manohana azy ireo ary tsy ahefa na inona na inona izy ireo raha tsy eo ianareo mifanampy amin'ny ao anatin'ny tokantrano dia tena ianareo zany manana anjara lehibe koa ao anatin'izany fitiliana filazantsara izany dia hitombo fahasalamana lalandavany ianareo dia omban'Andriamanitra mandrakariva ny fanahy masina ene toetra aminareo dia hitari-dalana anareo ho amin'ny fitezahana ny ondrin'Andriamanitra dia eo moa zany ireo sampana sy fikambanana manome marika hita-maso faranako ahoara aloha vakina le tononkalo iny aloha dia rehefa amaranako azy ineny neny tena be fitiavana ary tsy mba misy fetra tia sy miaina zanany amin'ny fotoana rehetra rehefa inzay mandihy sarotra ny tokantranony mbola misaotra an'Andriamanitra arahiny tamintambiny indraindray aho sendra olana mitoloko mitaraina aiza ny finoanao anaka mbola ho avy ny maraina mbola miaraka amin'ny tompo aza be eritreritra mitsikitsiky neny hoe tsy resy akory ny mandefitra rehefa tonga avy miasa tsy mba misy menimenina tsy tafapetraka akory manenjika ny kenikenina ajanony aloha ry neny tsy maika io tsy misy tery vitako io ka mbola nomeny tompo hery tsy ampy ny any am-pianarana hitazana reto zanany mbola ampinianatranatra ahatsara ny taranany ho tsara toetra tsara fanahy mba hazoto koa hivavaka mba hahatonga olombanona ho tonga olona miavaka tena tia ahy neny sady tia an'Andriamanitra izany angamba no mahatonga azy mba haharitra mandefitra be tsy mora kivy anana fijery miabo satria ny tenin'Andriamanitra no ampiariny tsy miato koetona ny hery neny no hivavahako amin'ny tompo ho tia fianarana aho ho endry ho an'ny neny ilay tsy foko ho sambatra sy faly koa i neny ho ela velona haharitra tsy hanan-java mahaory ho tahian'Andriamanitra androany 1:30 Mey 2024 mpanoratra Zokiaina Rakotoniaina Antafilolona mpampianatra sekoly Alahady. Ia, misaotra ny sampana sekoly Alahady. Dahoary dia n'olatra marika hita-maso zay tsy maintsy atrehantsika amin'ny marenantsika ka ny fanahin'ny masina no angatahany mba hiasa mahery eo amintsika azohantsika mandresy ny sarotra rehetra ka hijerentsika ny ho avy dia izy ne no omba sy hitantarantsika hatrany ary fantatsika fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ny Andriamanitsika izay vavahantsika ary dia mihevitra antsika mandrakariva tokoa izy ary dia hevitra tonga fiadanana fahatsilosa dia ho azy ireny voninahitra eto koa moa dia mijoro mitodika anareo solitenan'ny sampana zanatsampana ary fikambanana izay tarihan'ny braony fiangonana manatanteraka izao fiarabana izao ry havana dia makasitraka indrindra amin'ny fiarabana sy ny fitiavana izay asehonareo aminay fa dia ilay izy Andriamanitra tompony asa tokoa ny no omba sy hitahanareo mandrakariva ary ny fanahin'ny masina no hiasa aminareo azony mitaridalana sy mampahery anareo amin'ny andraikitra sy adidy manoloana ny antso efa ny atsoan'ny tomponareo dia misaotra mpitandrina koa izay mitondra mivavaka anay ireny mpianakaviana tamin'ity androany ity fa dia ohatratra ny fetiny iray tokoa ny ianareo.
ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Saotra tompo. Zay koa moa zany dia misaorana io aloha isaorana moa zany asa ino dika le misaotra saotra zareo dia rasoa anareo rovavy areo mianaka moa zany fa tena mianaka mihitsy ireny a raha ny taona dia tena mianaka izy mianaka. Aoriana ny raharahany fiangonantsika dia misy fanoloran-jaza moa dia tsy mitovy akory amin'ny batisa azon'ny olona rehetra atao zany na ny dekona na loha olona afaka manao an'io liturjia ao daholo dia androany zany ampanaoviko ny stagiaire fa za mandray tanana fotsiny so gaga hoe aina pastera fa mandray tanana ny voateraka fotsiny afa ny stagiaire no manao azy ndao ary. Enary vita teo moa ny fiarabana rehetra dia anterina trano izany a dia miraro soa atsika rehetra na isika fiangonana na ny fianakaviana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa dia totosa somba tsara moa zany a ny alahady ny pentecoste tamin'ny alahady lasa teo a dia misaotra an'Andriamanitra koa isika fa totosa somba tsara koa ny fitsangatsangana fiangonana tamin'ny alatsinain'ny pentecoste dia tsika moa rehefa pentecoste tahaka an'ireny misy ilay valopin'ny pentecoste iny dia ny vokatra azo tamin'iny zany dia nisy 6,605,900 ariary sorana antsika fiangonana satria dia ireny valopy ho an'ny pentecoste ireny dia tena anaovantsika didy ho an'ny fiangonana. Tsara ihany no ahafantarantsika fa itsika dia vosikajy ao anatin'ny fiangonana mpanampy ary zava-dehibe ho an'ny fiangonantsika zany kanefa tsy mora ihany koa ny adidy izay miandry atsika ao anatin'izany fiangonana maha-fiangonana mpanampy atsika izany ka dia zany no isaorana atsika ny amin'ny fanohanana ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ireo adidy samihafa na amin'ny foibe na synodam-paritany dia ny tompony ampahery lalandavatsika ho amin'ny asa sy ny fanefana ireny adidy samihafa ireny. Ny faharoa dia avy amin'ny sampana sy ny fikambana